Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanan'Andriamanitra iray ho aminao sy ny ankohonanao. Amin'ny kafaliana lehibe ary voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany no andro soko eto amin'izao fotoana izao hijoroako vavolombelona kely amin'ny asa tsara izay rehetra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako. Amintina kely ny tantaram-piainako izay moa dia kristiana nitaizana tao anatin'ny fiangonan'ny lehibe fiangonana zokiny ireny izany. Dia tena nafanafo tokoa tamin'ny asa fanompoana, fanaovana korala atao anatin'ny fikambanana masina maro isan-karazany tao am-piangonana izay nahafinaritra ny tena izany tamin'izany fotoana izany dia natao avokoa tao am-piangonana. Tena hoe nanao ny asa fanompoana rehetra tao am-piangonana tena nazoto. Dia isak'alahady dia tena hoe tsy manky mihitsy ny am-piangonana ary tena hoe raha voatara ary na hoe tsy mandeha mivavaka dia ohatran'ny tsy mahazo aina mihitsy. Izany rehetra izany nefa nataonay tamin'izany fotoana izany tsapako. Amin'izao izany voatsapako ilay izy tamin'izany fotoana izany tena hoe miredareda, miroborobo tena nafanafo. Fa amin'izao fotoana izao izany voatsapako ilay izy hoe ohatran'ny hoe lasa fahazarana ho anay, fahazarana ho ahy fotsiny izany tamin'izany fotoana izany. Ho ahy moa izany fa ho an'ireo namako tsy fantatro. Fa ho anahy izany dia tena lasa ohatran'ny hoe fahazarana fotsiny ilay izy hoe raha vao tsy mandeha any am-piangonana rehefa alahady tsy mahita an'ireo namana dia ohatran'ny hoe tsy mahazo aina be izany. Fa tsy tena mbola tapapetraka tao anatin'ilay hoe tena hoe fitiavana an'i Jesosy fa ohatran'ny hoe fanompoana, ohatran'ny hoe fahafinaretana, ohatran'ny hoe fialamboly ilay izy izany. Dia sabotsy dia efa voahomakomana ny akanjo tena hivavaka alahady hoe ohatra izao dia tsy maintsy mandeha. Dia nandeha teny ny fotoana dia ohatr'izay foana izany, ohatran'ny hoe routine ilay izy. Dia amin'izay hoe maha-routine izay moa izany dia ilay fianakaviana iray manontolo hatramin'ny razambe dia tena hoe niaina tamin'izany hoe kristiana, fivavahana kristiana izany daholo koa. Kanefa ny tao ambadika izay dia tena niaina tao anatin'ny fanompo-tsampy koa izahay. Tena niaina tao anatin'ny fanompo-tsampy izahay mivavaka, tena mivavaka fa tena mbola nanompo sampy. Tena nanompo sampy izahay ary tena hoe mandeha mitety tohanina reny mahitsy tena nataonay izany. Dia anisan'izany ohatra hijoroako vavolombelona tena hoe dadanay narary mafy tadako tamin'izay fotoana izay tena voatety daholo izao rehetra mpanao fanafody rehetra izay tenenin'ny olona ary indray mandeha ohatr'izao indray atao, ohatr'izao indray tena atao daholo. Tamin'izany moa mbola atao anatin'ny fahazazana dia izay nasain'ny lehibe atao dia tsy maintsy atao daholo. Andeha ohatra dia asaina manisy zavatra kely embozonana ohatran'izany. Alohan'ny andeha hivoahana ny trano, andeha hoe fanadirana androany dia mihosotra reny tamena kely asiana tantely reny ohatran'izany. Tena nandeha tena dia mahandro ny amin'ireny tohanina ireny. Tena efa nataonay daholo izany rehetrarehetra izany kanefa tsy nahitanay vokany satria tao anatin'izany rehetra izany ihany dia maty ihany ilay raiko ny farany. Dia na izany ary nefany mbola tsy niemotra ireo fianakaviana fa mbola nanompo sampy foana teny ihany, mbola tena hoe mbola natao ihany ilay izy izany. Dia tao anatin'izay dadanay narary izay dia tena nisy an'ireny le mpanao fanafody le mihirahira be, le mively angorodao sy mively amponga kely dia le miantso ny razana sy miantso an'izao Andriamanitra ny zareo izao dia manao an'ireny le hira le mety manetsika tromba sy ny karazany ireny. Tena niaina tamin'izany izahay ry havana. Dia rehefa manao an'izay le mpanao fanafody dia miantso izy dia ireny mivoaka avy any daholo ody gasy maro isan-karazany tena mamparikoditra no mijery anazy, tena mahatsiravina. Ao anatin'izay fotoana izay mahadevoasany devolo maizina, devolo satana anazy dia tena hoe
asehony aminao eo atony eo ambony latabatra eo zany anamboarana ny sainao, andemeny ny sainao dia mody lazay fa avy amin'ny Andriamanitra ihany le izy sady mivavaka ihany dia mody asiany baiboly eo dia asiany sarina lakroa eo dia asiany sarina sapile eo dia asiany sary vongana kely masimary ohatran' izany reny eo dia iny dia sodokany reny tena mivavaka le olona dia tena hoe lasa ianao dia tena manao dia tena manompo an'le dia tena manao zay asain'le olona atao fa tena hoe ankehitriny rehefa tena maharikoriko ana mieritreritra an'izany rehetrarehetra na tena maharikoriko ary menatra tanteraka an'Andriamanitra tena menatra an' Jesosy fa dia ho alaiko baraketiny dia voly fa tena mpamitaka tena mpisopotra ary tena mpampiadolona mpanakodina fiainan'ny olombelona ary tena mpanimba fiainan'ny olombelona ny devoly tena hoe tena ratsy le fanompontsampy tena hoe ny atao anatin'izany rehetra izany efa hitako izany rehetrarehetra izany hatramin'ny fahazazaka hatramin'ny fahalehibe fa rehefa nandalo teo amin'ny fiainako kosa Jesosy dia tena niova ary tsy izaho irery ihany fa na ireo fianakaviako arany dia niova satria tao anatin'izay fotoan'izay nefany mbola nandalo fisadrana maro na fianakaviako ara satria nisy fotoana koa nisy anabavindray nanangana trano dia nalainy le mpanao fanafody koa ny fanafody gasy dia ilay miady fototra iny dia hoe alevinao ambanin'le fototra ny trano le fanafody gasy dia rehefa nalevina tao ilay izy dia taty aoriana dia tena ohatrany nitadirotina ilay trano dia ilay faritra nisany levena fanafody iny lasa ohatrany nandavaka amin'ny lety ohatrany hoe nilentika zany milempona zany dia ohatrany mbola nikaroka fomba misy le havana zany sasany mbola nanao ihany dia mbola nikaroka fomba zany hoe atao ahoana ny anarenana an'ilay izy ihany dia zany zany ohatrany efa tonga saina zany dia tsy fantatra fa nanohatra n'ilay zatrany farany nanohatra dia tena hoe lasa nikorotana indray izay sy ny fianakaviako ary dia tena hoe lasa ady be teo amin'ny fianakaviana ilay izy ka izay nitaoko hoe alaiko baraka ny devoly fa mpampiady olona tena mpampiady ary tena mpanakorotana ny devoly fa aza mba manaiky an'ireny ndraiky tena aza mba manaiky io adalain'ny olona amin'ireny zavatra ireny fa tena asan'ny devoly ny fanompontsampy tena hoe ary tena tsy sitrapon'Andriamanitra ireny fa rehefa kosa nandalo teo amin'ny fiainako Jesosy rehefa tena hoe sitrapon'i Jesosy ny ovako dia nanirahan'ny mpanompon'Andriamanitra dia tamin'ny fotoana tsy napoziko satria ny asako moa mpanao volo tamin'izany fotoan'izany dia teo ampanaovana volo zany dia misy concurrent eo akaiky izany hoe misy coiffure anankiray koa zany mifanakaiky tamiko dia nisy fifandingana teo aminay sy ilay coiffure dia tena nahizara tamin'izany dia tena hoe olona mahay vava ilay mpiady be ireny dia minantsanantsana be dia mitabataba ilay olona ao ambany dia mitabataba koa mamalivaly be dia miady be nisy mpanompon'Andriamanitra niditra avy any dia maheno an'ilay vazavaza eo izy dia mihaino fotsiny ilay mpanompon'Andriamanitra za moa tsy mahalala hoe mpanompon'Andriamanitra ty tsy mahalala hoe izy io na iza fa dia hoe nisy hoe client tonga anao volo fotsiny dia teo mampagaga anahy ary teo zavatra tsy takatry ny saina hoe tena izay ny antson'Andriamanitra ho anahy satria coiffure anankiroa izay ny teo tao amiko ilay mpanompon'Andriamanitra niditra sy tao amin'ilay coiffure anankiray dia rehefa vita daholo ny olona rehetrarehetra izay nataoko volo dia anjaran'ilay mpanompon'Andriamanitra amin'izay dia alohan'ny andraisako ny lohany dia nanontaniana hoe fa inona ny olana anaka dia nantantarako anazy daholo ny zavatra nisy rehetrarehetra dia alohan'ny anaovana ny volo fotsy izy dia sitrako avy ao izy hivavaka alohantsika dia eny tompoko dia mivavaka izy dia nivavaka teo izy namentsoventso teo izy rehefa namentsoventso teo izy tsy haiko fa ohatrany tonga dia nakasika ny foko izany mivavaka nataony dia nitomany be ary dia tonono ny averimberiny eo amin'ny atin'ilay vavaka foana ny anaranay mianaka olona tsy fantatra io mpanompon'Andriamanitra io ary olona tsy mahafantatra anahako fa dia tonga fotsiny hoe anao volo na tonga avany tao vita nefa mivavaka nataony dia nisy ny antso izy dia lasa indray nandeha tsy vitako akory ho volony dia lasa izy nandeha dia
gaga zany dia teo aho zany dia ohatry nanenina be tamin'ilay vavako teo dia efa nanomboka nanenina tomany be hoe Andriamanitra iny no tena ataoko afabaraka n'iny olona iny tena menatra ohatran'izao dia avy eo moa izy niteny anahy hoe rehefa avy eo izy mbola miverina ihany fa misy fotoana kely alehako tsy maintsy vonjeko satria nisy ny antso izy dia lasa nandeha verina izy avy eo dia rehefa miverina izy dia nanentina anahy hoe zay ozy izy misy cellule de prière zay ozy izy ataonay dia afaka mamonjy an'izay hoe ianao vonina dia tonga dia nanaiko moa za hoe eny ho atompoko voninahako rehefa nandeha tany nandritra ny isak'atalata sy lakamisy mamonjy an'izay cellule de prière zay tsisy fantatro momba zany cellule de prière zany fa ny anahy atao amin'ilay fiangonana-dehibe io ihany no nitezena anahy ary za tena anisan'ilay tsy tia an'ireny fiangonana zandriny ren'ilay fiangonana eny sisisiny rehefa dia hoe secte ampiheverako an'ireny tamin'izany fotoana izany dia tena hoe tsy fantatro fa dia nanaiky fotsiny dia tonga atao amin'io fiangonana io tonga atao amin'io le ataoko hoe fiangonana satria tranokely ohatran'ny tranokely moa ilay izy nefa efa nasindry zareo altara ohatran'ireny altaran'ny ampiangonana ireny mihitsy ny tao amin'ilay trano zany dia efa maro be zany ireo mpino ilay mpivavaka atao amin'ilay izy tao dia rehefa tonga tao nandritra ny telo volana zany tonga foana nitezako ny tonga ao dia tsy haiko fa ohatran'ny tsapako hoe manenina mafy tena manenina mafy orooro be foana anaty foko any dia farany nandohalika tery aloha ny gogogo ny tomany fona Jesosy tamin'izay rehetra nataoko hatramina hoe fianarana tamin'ny vadin'olona efa nataoko daholo izany rehetrarehetra zany tena teo zany nanenina be hoe izany rehetrarehetra zany Jesosy dia hifonako aminao eto dia avy eo moa tsy nahatrindry fa anatona mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe za pastera teo atao délivrance fa tsy haiko fa izay fotsiny tsapako atao anaty koa teo afahana fa za fa ho fatotra teo afaka ho dia nanaiko moa ilay pastera hoe eny arany atao délivrance ianao dia nanao fotoana dia natao ilay délivrance dia nampanaovy ny zavaka nasainy nataoko dia manaiky ve ianao izy fa Jesosy nanavitra anao Jesosy nanafaka anao dia eno dia nisy teny nasainy naveriko ohatran'izay dia ohatran'izay zany no nikasihan'ny tompo anahy ohatran'izay zany no ny fijoro zay zany mba hoe tiako hijorona vavolombelona kely aminao hoe tena hoe rehefa Jesosy miasa tsy misy masaka ary resaka fanompoana sampy reny resaka hoe doany sarisary vongana sy ny karazany reny dia tena hoe sampy tena ataony devoly zany reny zany no ampiasainy devoly maro be zany ireo fiangonana mbola mampiasa an'ireny zavatra ireny dia hoe tsy fanompoana sampy fa reny no ampiasainy devoly hitaritana anao sy handemena anao ary ny devoly dia mahay zavatra tsy takatry ny saintsika raha mahay manasitrana Jesosy fa ny devoly koa mahay manasitrana amin'ny herin'ny maizina ka mila mitandrina be sika reto tena mila mitandrina sika fa tena tsy kely lalana ny devoly ankehitriny vao tonga asana ary tena manenina tanteraka tamin'ny fahatra vita rehetrarehetra teo aloha ary ny zava-dehibe tena hisorako an'Andriamanitra ary voninahitra ho anazy irery ihany dia nareo fianakaviako ireo ary amin'izao hoe tena hoe efa lasa manompo an'Andriamanitra daholo efa namela efa navotsitra daholo ny zavatra lasa teo aloha dia tena hoe izay efa lasa ny zavatra teo aloha efa ho lasa olom-baovao izay izao ireo havana isan-karazany dia efa lasa manompo an'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana isan-karazany any manao diakona manao mpiandry manao ny asan'Andriamanitra isa-mpiangonana rehetra hatramin'ny taranaka fara-mandimby hatramin'izay aty zanaka sy ny zavikely amin'izao zany dia tena efa hoe lasa manompo an'Andriamanitra daholo dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izany dia ampaherezako anao ary anentanako anao aminay izahay atao amin'ity groupe fiomanana ity zany dia amin'izao moa zany ny tena aty an-tany lavitra aty izany hoe aty amin'ny tany tsisy kristianina betsaka dia misy amin'ity groupe fiomanana ho any an-danitra ity zany mitaizana ara-panahy mifampitaiza ara-panahy izahay ato mianatra baiboly ao amin'ny Jostalk dia misy koa ao amin'ny groupe WhatsApp mifampianatra izahay misy ny groupe alfabetika
manomboka hatramin'ny aka hatramin'ny efa mifanentana mifampianatra mifampitaiza ary tena hoe io zany vao maika mampitombo mpianiaram-panahiko ankehitriny dia manasanao sitraka ao dia araoso tapaka ny pejy eto amin'ny YouTube ao Facebook misy le hoe fiomanana ho any an-danitra ao amin'ny jaostalika izay dia mianatra baiboly isan'andro ary dia tena hoe mandroso ara-panahy tena hoe miomana izahay mifampitoana ho any an-danitra ka manentana anao raha sitraka ao dia ndao hiaraka aminay fa dia tena hoe mahasambatra ary tena hoe manana fiadanam-po sy fiainam-panahy tena hoe tsy haiko hoe inona ny azoko anehoana an'izay zany fa izay no azoko ilazana azy hoe miadana fanahy, miadana fo, miadana an'izay ny olana rehetra dia mandalo fa rehefa ao amin'i Jesosy rehefa tafaraka ao izahay rehetra ao amin'ny gropy mifampiaino mifampitaiza dia tena hoe mandalo daholo ny zavatra rehetrarehetra koa dia mampahery anao na inona ady lalovanao na inona sedra atrehanao dia aza manaiky taritin'olona amin'ireny zavatra ireny ianao fa zavatra ratsy ireny tena ratsy eo anatrehan'Andriamanitra ireny fampirafesana an'Andriamanitra amin'ny asany maizina ireny fa dia tsisy afa-tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Jesosy irery ihany no mahavonjy Jesosy irery ihany no manasitrana, Jesosy irery ihany ny tompony hery sy fahefana, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Koa dia manasanao raha sitraka ao araoso tapaka amin'ny pejy eto amin'ny YouTube hoy ao amin'ny Facebook fiomanana ho any an-danitra dia izahay eo amin'ny jaostalika koa dia mbola mianatra baiboly isan'andro dia afaka miditra ianao raha sitraka ao dia afaka manoratra eo ambany amin'ny commentaire ianao dia ho raisinay am-pitiavana dia mirary ianao aritra amin'ny farany na inona sedra atrehanao ninona olana na inona fahasambaranao dia tsaro fa ao amin'ny Jesosy irery ihany no tena mahasambatra dia mirary soa ary tompoko voninahitra ho an'i Jesosy sy ho an'Andriamanitra irery ihany samy mety ahiny tompo daholo eo. Na dia misy azy ireo fisedrana tsy maninona fa any amparany izany rehetra izany ho fifaliana ihany. Na dia misy azy ireo fahoriana na mandalo ady sy fijaliana tsy maninona fizany rehetra izany Jesosy no miady ho aetrany. Jesosy ani, Jesosy atrany, tsy ho foana ny fanatenako fa eo ianao. Miaino ireo fitarainako, mampahery aimba iadanako, Jesosy be azy ireo fahavalo no mikendry maniry ao lavo tsy maninona fa eo ny tananao zay mampijoro ay sy mampandresindray. Na dia misy azy ireo mpanaratsy reo maneso sy mpandabiraby tsy maninona tsy ataoko sakana fizao anompanao ny fiainako efanao. Jesosy ani,
sosiatsany tsy ho foana ny fanantenako fa helana lelo ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampi eritro Jesosy ani Jesosy atsani tsy ho foana ny fanantenako fa helana lelo ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampi eritro Jesosy ani Jesosy atsani fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampi eritro fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy